Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika tratra tia maraina ity indray izay fotoana andraisantsika ny vatsim-panahy ahafahantsika mamakivaky ny tontolo andro. Vavaka tsika tompoko. Indre ny falehibiazanao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina noho ny famindraponao sy ny fitiavanao nahavelonay natrapa-monjenanay tsiraray avy ka nahatratraranay ity maraina ity. Ary dia miarabanao mpanetreteny izay manorika ny tongotrao masina. Eny fa na dia fitoeran-tongotrao ihany aza ity tany izay honenanay ity. Dia tsy mendrika akory rahay ny hamano fikapanao kanefa dia mandadilady eo ambanin'ny faradinao masina Jesosy io. Mba hosehoseo amin'izany faradinao izany hitsina ny aminay tsiraray avy. Ka ianao no hisandratra ary ny fanainao masina no andrakotra anay. Ahafahanay mamakivaky ny tontolo andronay eo ambany ny fahefanao. Dia tonga ny fotoana andraisanay ny hery sy ny vatsim-panavy aminao. Tenena Jesosy amin'ny alalan'izao mpanomponao izao izay ho tenendrinao na dia mpanompo tsy mahasoka nefa kosa Jesosy dia manaiky mandrakariva ny ho fanirakirakao sy ho fitaovana eo ampelantananao mandra-pialan'ny fofonaiko. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tomponay sy mpanjakanay, ilay mpampahery sy mpanangana anay no hanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Ny fiadanan'Andriamanitra ray sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ary ny famindrapon'i Jesosy Kristy tompony eo amintsika tsiraray avy amin'ity maraina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika vatsim-panahy dia ao amin'ny bokin'ny Salamo, Salamo 4, fakitsika ny 7 ka hatramin'ny 9. Psaume numéro 4 verset 7 et 8. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nasianao fifaliana ny foko, mihoatra noho ny tamin'ny taonana habetsahan'ny variny sy ny ranom-boalobony. Andry amin'ny fiadananao ka dia atory miaraka amin'izay. Satria ianao Jehova no nampitoetra ahy mitokana irery, tsy manana ahiahy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izay nosoratan'i Davida ao amin'ity Salamo 4 ity dia tenin'Andriamanitra izay mampafantatra ireo karazan'olona izay hahazo falimbavaka avy amin'Andriamanitra raha miantso an'i Jesosy Kristy ao anatin'ny fotoan-tsarotra izany olona izany. Ary izay indrindra no mahatonga ny Tompo manome antsika n'izao lohahevitra izao amin'ity andro anio ity hoe Andriamanitra manome ny fiadanany. Tsy maintsy manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra nefa izay olona tia hahazo izany valimbavaka izany ary mila mahatoky sy miorina amin'ny fahatokiana azy tanteraka. Mila manana hetaheta fatratra izany famonjena sy fanavotana izany ary koa mila miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ny olona izay manana ny hetaheta ka tia andry fa izay amin'ny fiadanana tsy misy ahiahy. Eto ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara amin'ny alalan'izao tenin'izao fa i Davida nanoratra izao salamo izao dia tena azo pahoriana sy nandalo fitsapana maro samihafa. Ary moa tsy izany koa fa no mahazo antsika izay manara-dia an'i Jesosy Kristy Tompo na izay kristianina, mpino, mpanompon'Andriamanitra fa maro ny zavatra miseho eo amin'ny tontolo izay iainantsika. Ary miteraka fahasarana tsaina izany, miteraka tebiteby izany ary miteraka ahiahy. Ary dia misy mihitsy aza toa very fanantenana mbola velona tsy mahita intsony hoe misy ve izao Andriamanitra izao ary velona ve ilay Jesosy Kristy Tompo izay tompoko sy inoko. Raha jerefantsika ny tontolo sy ny manodidina izay iainantsika dia hita avy hatrany fa misy ny tsy fahamarinana, misy ny zavatra tsy araka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary betsaka ny fahoriana izay mianjady eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary tohatra ny mampametra-panontaniana hoe tany tsy misy an'Andriamanitra izao tontolo izao. Ary eo indrindra ny tenin'Andriamanitra no mamaly atsika
tsiraray avy sy mampatsiahy atsika fa mila mitodika sy mila miverina amin'ilay Andriamanitra mpanome ny fiadanana isika. Ary mila manandratra ny tavantsika amin'ilay Jehovah Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakiantsika ny teniny sy fenoantsika ny teniny, satria tsy misy fahasambarana ivelan'ny Jesosy Kristy Tompo izay nalefan'Andriamanitra hitondra ny famonjena eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ary izany Jesosy Kristy tonga izany tsy tonga tamin'ny hoe tanam-polo fotsiny, fa nandrotsaka ny fanahy masina izy mba hanazava antsika. Ary izany fanahy masina izany no manome antsika tsiraray avy ny fifaliana, ny fiadanana, ny fahatoniana, ary mila matsapitsika ao anatin'izany fa ao amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina irery ihany no misy ny loharano ny tena fahasambarana. Izany fahasambarana izany rehefa ho raisintsika sy ny fiadanana dia ahitantsika fahombiazana eo amin'ny fiainantsika. Tandremitsika izao diso hevitra hoe ny fahombiazana zavatra hitan'ny maso fotsiny, fa ilay fahombiazana aloha voalohany indrindra dia ilay fiadanana sy fahatoniana izay tsy ananan'izao tontolo izao. Ary izay indrindra no mahatonga n'izao tontolo izao sy ny manodidina ny olona izay tena manana an' Jesosy Kristy Tompo feno sy tanteraka, fa tsapan'ny olona tsy mino fa mitoetra ao anatinao na mitoetra ato anatiko, mitoetra ao anatintsika izany fiadanana sy fahatoniana izany. Ary izay indrindra no mahatonga ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 7:10 milaza hoe ny fiadanako nomeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo, tsy taka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo izany fiadanana izany. Ny fiadanana sy ny fifaliana tolotra izao tontolo izao mantsy dia fiadanana mandalo sy miserana, fiadanana sandoka, fiadanana manapotika, ary fiadanana mitondra any amin'ny fahaverezana, ary fiadanana mampisaraka amin'Andriamanitra. Fa ilay fiadanana kosa avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo dia tsy mitovy amin'ny fiadanan'ny izao tontolo izao. Fa ilay fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo dia fiadanana feno fahazavana aloha voalohany indrindra, fiadanana feno fahatoniana, ary fiadanana lavitry ny tebiteby. Noho izany tanteraka ao anatin'izay tena mino an' Jesosy Kristy Tompo sy mandray izany fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo izany vokatry ny fanahy masina ny firavoravoana feno sy tanteraka. Ary mazava ho azy fa misy ny filaminan-tsaina, misy ny fahatoniana, ary dia afaka mandry sy matory avy hatrany, tsy misy ahiahy isika araka ny voalazan'ny Salamo izay nivonakintsika teo, Salamo 4:7. Izany olona feno fiadanana avy amin'Andriamanitra izany, ny olona izay nandray ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo izany, dia mandry ampilaminana rehefa tonga ny alina. Tsy misy ny fahasahiranana, tsy misy ny tebiteby, afaka matory ampilaminana satria Andriamanitra no mampitoetra azy ao anatin'ny fandriam-pahalemana. Azontsika tsaina ilay Jesosy natory tampilaminana teny ambony sambo, kanefa ny fofofofo mafy ny rivo-dozana nodidina azy. Ary tahaka izany koa, io fiadanana io no nampatsiahiviny ny tenin'Andriamanitra atsika eto, fa ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Voasoratra izany ao amin'ny bokin'ny Filipianina 2:7. Inona ary ny tokony ho tanterahantsika? Inona ary ny tokony ho ataontsika mba tsy ho savotry ny fahasahiranana isika, ary
raha toka mivadibadika tsy mahita torytsika ao am-pandriana rehefa tonga ny alina, ny voalohany indrindra dia ny manontany ny fotsika mba halalana raha misy tsirariny nataontsika ka navelantsika nosika antsika hanota ny fahatezerantsika. Raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanterantsika dia manapoiza fa tsy hahita torytsika fa dia hivadibadika ao am-pandriana ao. Ny voalohany n'izay. Ny faharoa koa dia raha misy zavatra tsy mampilamina atsika na misy zavatra nampahatezitra ny hafa nataontsika dia tsarovy fa dia tsy lamina ary tsy hanam-piadanana itsika. Ary izay ny tokony akentsika heloka sy bebahantsika mialohany atoritsika mba hanahazahoantsika ny famindrapo sy ny famelan-keloka. Fa raha tsy nanao ratsy na tsy nanao na inona tsika dia aoka ho tadidintsika sy ho fantatritsika fa ny fiadanantsika dia tsy miankina koa amin'ny izay mety zavatra miseho sy mitranga fa kosa misy zavatra tiany tompo ho ampitaina dia mila miaintsika ampahatoniana ampiadanana ny bitsiky ny fanahy masina. Angatao mandrakariva ara ny fanahy masina, ahafantarako sy ahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra ka andraisantsika ilay fiadanana izay atolony ho asy ho anao mamaim-poana. Ao anatin'izany anefa dia aoka hivavaka mandrakariva ary hifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra mandra-pahatonga ny fotsika anana fahatoniana sy fiadanana ka tonga antsika hanao ny fahamarinana iainantsika ao anatin'ny fahamasinana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ilay Andriamanitra manan-karena amin'ny fiadanana ane hanapaka ao amin'ny fotsika tsiraray avy manomboka amin'ity andro anio ity. Mivavaka isika. Misaotra anao izay ry tomponay sy mpanjakanay. Misaotra anao satria nampahafantarinao anay ny fanalahidin'ny fiadanana ary tianao izay tsiraray avy andray izany fiadanana avy aminao izany. Fonana eo anatrehanao ry tomponay sy mpanjakanay raha toka tsy mahay miaina ao anatin'izany fiadananao izany izay satria miaina ivelan'ny fiadananao. Mikaroka ny fiadanana sy ny fahatoninana sy ny fahasambarana ivelanao kanefa sandoka avokoa ireny rehetra ireny. Jesosy Kristy Tompo mangataka aminao zahay ary. Aidino ny fanahinao masina, lay fananao mpampahery, lay fanahy mpitondra fiadanana, lay fanahy mpitondra fifaliana, lay fanahy mpitondra fahatoniana, lay fanahy mpitondra ny firahaviravona ao anatin'ny sambatan'olona ka ny fiadananao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina hanapaka ao anatin'ny fanahy, ny saina, ny fo sy ny fiainanay tsiraray avy, ny isa-tokantrano, ny isa-pianakaviana. Dia ho marina aminay Jesosy ny tenina hoe ny fiadanako no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy taka ny fanomeny izao tontolo izao izany fiadanako izany. Raisinay Jesosy any fiadananao izany amin'ny fo feno fifaliana, amin'ny fo feno fankatoavana ny teninao. Ka ninona izay mety tafio-drivotra na fisafotofoto ny onjan-dranomasina sy ny onjam-piainana eo amin'ny fiainanay dia handry tsy hananay ahy izay satria ny fiadananao no efa nomenao anay. Dia ho tanteraka aminay ny teninao Jesosy araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo 4:7 hoe andry tsy manana ahy satria ianao efa nametraka irery anam-piadanana. Ho anao kosa ilay mpanome fiadanana ny tera sy ny hatsarany voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen. Mandehana mamakivaky ny tontolo andronao eo ambanin'ny fiadanan'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen.